tanterahana ety amin'ny demi-tournoi ny polytechnique Ankatso amin'izao fotoana izao ny fanaitanana momba ny miralenta na ny sensibilisation mikasika ny genre izany. Fanaitanana izay hitondrana fanazavana amin'ny mpianatra mikasika an'izany miralenta izany ary voakasika izay ny mpianatra ny université efa natomboka tany amin'ny ireo mianatra ny teny frantsay zany rehefa vita tanteraka ny mikasika ny tany amin'ny teny frantsay ny première année. Amin'izao fotoana izao kosa dia tanterahana ety Ankatso izay ny anjarany avy eo amin'ny SIDIFT na ny département interdisciplinaire de formation professionnelle izany ny première année ihany koa ny voakasika io. Eto indrindra ny tompona andraikitra mpandrindra ankapobeny ny antenne Antananarivo na ny AU projet zany Hermalala Ratsimbazafy ianao no angatana ny fanazavana misimisy kokoa mikasika indrindra an'izay fanaitanana mikasika momba ny miralenta ho an'ny mpianatra ny université ty amin'ny première année zany. Le izy zany fanaitanana ho an'ny mpianatra ka le izy atomboka amin'ny zareo ao amin'ny première année indrindra le izy satria important be ho an'ny mpianatra ty université zany atao hoe miralenta zany. Inona moa le atao hoe miralenta, inona n'antony anaovana le promotion le izy ny fiainan'ny lasany vehivavy aty amin'ny université ny resaka violence basée sur le genre zany mila resahana daholo satria betsaka le zavatra tokony mbola hovaina aty amin'ny université zany. Manaona ny ankapobeny inona sy inona ny loha hevitra izay hitondranareo ny fampitanana izay fanaitanana izay ho an'ireto mpianatra rehetra? Ny resahana voalohany zany dia mikasika an'ilay atao hoe genre mihitsy. Inona moa le atao hoe genre? Dia ny zavatra faharoa miresaka ny atao hoe oppression. Miresaka manana misubir oppression ve ny vehivavy aty amin'ny université ohatra. Resaka stéréotype sy préjugé rehetrarehetra reny resahanao daholo koa zany. Si le objectif du millénaire pour le développement zay misy tanjona amin'ny 2015 ou 50% ny tany fandraisana anjara ny vehivavy ao amin'ny poste décisionnel rehetrarehetra. Amin'ny ankapobeny zany dia natokana ho an'ny première année fa inona no antony mahatonga an'izay ho an'ny première année sa hitohy ho an'ny taona manaraka ireo mpianatra izy ty? Le première année aloha no tena visena amin'ity satria ireo no miakatra deuxième année sy troisième année amin'ny manaraka fa mbola hiparitaka manerana faculté rehetrarehetra sy ny école rehetrarehetra ty mbola ho any amin'ny agro polytechnique efa tany moa zay fa mbola hiverinany zao agro polytechnique ENS rehetrarehetra mbola ho ataonay daholo. Andriamatoa mpandrindra ankapobeny ny association des universitaires pour la promotion du genre eto amin'ny antenne Antananarivo manahoana amin'ny ankapobeny ny finiavany meky izy anatrika an'izany fanaitanana zany firisan-jaton'ny mpianatra aty amin'ny université première année zay lasibatry ny fanaitanana no tonga manatrika an'le izy sa nataonareo obligatoire le izy zany hoe tsy maintsy manatrika ny première année? Le izy intéressé daholo ry zareo fa avy eo zany amin'ireo mpianatra ireo no isotomanay olona hiditra ao anatin'le fikambanana dia ny tamin'izareo tao amin'ny français zao efa nisy maromaro zay eto hoe firy marina le chiffre eo amin'ny 30 teo izay raha tsy diso efa mahavonina hiditra ato amin'ny fikambanana. Dia ireto koa zany zao reto anaovana sensibilisation amin'izao reto anaovana formation reto amin'izao reto rehefa amin'ny farany dia ho antaninay hoe izy nareo zany no mazoto anatevana ny association satria ilaina ny manao le promotion aty amin'ny université. Andriamatoa mpandrindra ny antenne Antananarivo inona no mety hotohy an'izao zavatra ataonareo zao? Ty aloha zany en partenariat amin'ny EISA no manao an'ity zavatra ity zay Electoral Institute for a Sustainable Democracy in Southern Africa. Dia miaraka aminy zay zao manao an'ity sensibilisation ty fa betsaka ny activité ho ataon'ny association des universités pour la promotion du genre AU projet zany amina partenaire hafa koa ao anatin'izany ohatra ny UNESCO betsaka no mbola ho avy eo koa. Misy ohatra anao flash mob zay ndray andro any anasana anareo koa mbola izy koa fanaitanana ny cité universitaire rehetrarehetra any. Marihana fa miavaka ity association ity satria hita mpikambana daholo ny voakasiky ny fampianarana ambony toy ny mpampianatra ny mpandrarany université indrindrindrindra ireo mpianatra efa voalaza teo fa ny EISA no nanofana tany am-boalohany mikasika indrindrindrindra ity genre ity akasitrahana ny mpandrindra eto amin'ny antenne Antananarivo ny AU
projet Andriamatoa Hery Malala raha tsy mba zafy nanaiky anaovana an'izay fanadihadian'izay. Ie, farany zany le antenne Antananarivo zany zavatra anankitelo no tena ataony. Manao formation sur le genre, dia manao lobbying any amin'ny tompon'andraikitra isan-karazany ary mampiditra ny approche genre aty amin'ny université, ampidirana anaty cursus mihitsy le approche genre. Zay zany tena atao amin'izao fotoana. Dia manentana ny mpianatra rehetra zany ho tonga ny amin'ny sensibilisation izay atao ho avy isaky ny faculté zay hanao an'ilay zavatra. Faculté de médecine no efa ho avy atoato, dia tongava maro zany fa ilaintsika ity resaka genre ity.